Ampitomboinao amintsika rehetra mandrakariva ny ariavana ny fahasoavan'ny Tompo. Faly miona aminao indray eto amin'ny fotoanany many isanandro ary faly fampahery aminao manolona ny tantaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ilay tonga teto amin'izao tontolo izao hiara-miaina tamin'ny olona, tonga olombelona ary azontsika lay tahaka amin'ny fiainana andavanandro. Marka 5:1 ka hatramin'ny 20. Novakintsika toy n'izay fa nodenintsika omaly ihany. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany, nefa mbola hiara-mivavaka isika angataka ny fanahy masina indray hanazava amintsika ny tenin'Andriamanitra. Raha io amin'ny fanetreny tena no anatonana izay fiandriananao indray amin'ity fotoana ity. Hiara-mandinika ny teninao zahay. Misaotra anao manana izany fotoana izany zahay. Misaotra anao afaka mandinika izany teninao zany zahay. Misaotra anao noho ny fahalalana misy eto amin'ny firenenay. Azahoanay miaraka miaino ny teninao amin'ny alalan'ny onjam-peo tahaka izao. Voninahitra ny eo anao ray zanaka fanahy masinao. Mangataka aminao zahay ny fanahinao tokoa no aoka hanazavany saina indray mba hahita fampianarana vaovao indray izay hoentinay miaina amin'ny fanomponanao, satria fantatra ao Tompo fa tokana ny tarigetranay hanao ny sitraponao Andriamanitro. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay raha io no ivavahanay. Amen. Marka 5:1 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'ny Tompo no makitsika izany. Ary tonga teny ampitan-dranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy ireo. Ary noho niala teo an-tsambokely izy, niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana, ka nifanena taminy fa nitoetra tao amin'ny fasana izy. Ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra aza, fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra, na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahany, ny gadra tamin'ny tongony no torotoroiny, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva n'andro n'alina dia mitoetra teny amin'ny fasana sy teny tendrombohitra izy, ka ninananana sady nitety tena tamin'ny vato. Fa noho ny nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy, dia niazakazaka ka niankohoka teo anatrehany, sady niantso tamin'ny feo mahery hoe, moa mifaninona akory zaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ô, ampianianiko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe, mivoany ty lehilahy ty, ry fanahy maloto. Dia nanontany azy Jesosy hoe, iza moa no anaranao? Ary izy namaly hoe, legiona no anarako, satria maro zahay. Ary nifona taminy izy mba tsy horoahiny hiala amin'izany tany zany. Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny akaiky ny tendrombohitra. Ary nifona taminy ireo ka nanao hoe, alefasy zahay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra any aminy. Dia nekeny Jesosy. Ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao amin'ny kisoa, ary ireo kisoa andiany ireo nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina, tokony ho 2,000 no isany, ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilaza tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia nandeha ny olona mba hizaha zany zavatra zany, ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka izay nisy ny legiona fa indro izy nipetraka ny tafy lamba sady arisaina, ka raiky tahotra ny olona. Ary zay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona zay natao tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa, ary nifona tamin'i Jesosy izy mba hiala amin'ny taniny. Ary rehefa teo an-tsambokely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy, nefa tsy navelona Jesosy izy. Ka hoy izy taminy, mody ihany any an-tranonao, ho any amin'ny havanao, ka lazao amin'izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny naminy rano fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy zay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Mifanaipanazava, miandrandrana zahay.
fahamarinana efatra indray ry havana no hotsoantsika avy amin'izay teny voanovakitsika teo, mba averiky mandrakarivany hoe mba ho fampiarana isy ampiarina eo amin'ny fiainantsika andavanandro, fa raha mamaky zany tantara zany fotsiny moatsika ka mahalala zany tantara zany, nefa tsy misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika ny fahalalantsika ilay tantara, de sahala amin'ny anatra tantara rehetra ihany tsika zany, sahala amin'ny hoe nianatra ny tantara ny ranavalona, nianatra tantara n'Andrianampoinimerina, de fantatra ilay tantara, fa tsy sahala amin'izany nefa ny tantara ny Jesosy Tompo, fa misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny fahalalantsika ny zava-misy tamin'ny tantaran' Jesosy Kristy Tompo. Ka inona ary ny fahamarinana? Voalohany izay tiantsika ho tsipina eto, hanafaka ilay demoniaka no antondiany nandehanany takariva ny ampita ny ranomasiny Genesareta ho an'ny Gerasena. Hanafaka ilay demoniaka takarivany izy ny nandeha, efa hitantsika omaly zany, takariva izy ny nandeha, tafio-drivotra ny tragna taminy teny an-dalana, ary nahatonga mpandinika soratra masina maro ilaza hoe ny devoly nanao an'io isakananazy. Saingy izao manana tanjona Jesosy Tompo, nahoana no an'ny Gerasena izy, satria misy olona azony demonia tiano vahana any. De rehefa tonga teo tokoa izy, de zao mihitsy ny voalaza hoe miaraka tamin'izay de nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy tany amin'ny fasana ka nifanena taminy. Io zany ny olona nifanena taminy voalohany amin'iny asany maraina ny andro vao tonga teny izy, fa hoe tonga teny ampitan'ny ranomasina izy, ariva moa hoe noho ny ariva ny hitantsika tamin'ny 19:30 hoe ary andro zay ihany rehefa ariva ny andro. De rehefa tonga tery apita izy zany, tonga teny Gerasena izy na Gadarena koa no anaran'ilay tanàna, na Gerasena na Gadarena, dia lehilahy azo mpanahy maloto nitoetra teny amin'ny fasana, efa nafatotra, efa natao daholo zay rehetra, tsisy hevitra, tapahany daholo ny fatorany, de amin'ny marobe no mipetraka tao aminy, legiona no anarako izy hanafaka izany no nahatongavany Jesosy tany Gerasena. Inona ny fifaliana ho antsika ny amin'izany ry havana? Mandraky tiany androany ny anaran'io Jesosy io, de mbola manana fahefana hamoaka demonia. Mbola misy demoniaka verisainany amin'izao tsika amin'ny teny zao hoe mbola misy anie, mbola misy ny olona ampijaliany demonia hitoerany fanahy maloto. Ary matoa Jesosy nilaza hoe zao famantaran'izao no anarak'izay mino, hamoaka demonia amin'ny anarako izy. De satria amandra-piveriny Jesosy any amin'ny raha ny lanitra ka hamatorana ny demonia alefa makany amin'ny fariafo, dia mbola miasa eto amin'izao tontolo zao ny demonia. Ary na aiza misy fifoazam-panahy marina dia tsapa fa manan-kery amin'ny demonia ny anaran'i Jesosy. Irantsika rehetra mahita, irantsika rehetra malala, firifiry no tombo-pifoazana misy eto amin'ny firenena amin'izao tsika amin'ny teny zao, ary firifiry no asa-pifoazana atao any amin'ny fiangonana samihafa. Inona no anton'ireny? Hanafahana ny olona azony demonia Jesosy Tompo. Raha naniraka ny mpianatra izy eo amin'ny Mateo 10, de izao ny voasoratra ao amin'ny 2:1. Mateo 10, ny 2:1. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 hankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra, mandraka zao tsika amin'ny teny zao, de miaiky ny dokotera, de samy miaiky, zahay de mitsabo fa Jesosy ny manasitrana. Ny herin'ny anaran'i Jesosy hita miariary amin'ny tobo-pifoazana sy amin'ny asa-pifoazana samihafa, any amin'ny fiangonana zay manana finoana fa mbola manan-kery hoentina mamoaka demonia ny anaran'i Jesosy, de mbola mahita zany zava-mahagaga zany mandrak'androany. Ry havana, inona ny dikan'izany? Na mahita olona demoniaka azy ianao de tsarovy fa tiany Jesosy hovonjeny iny olona iny. De jereo ange ny ondrana tsambokely mihitsy izy amoaka le demonia nampahory lay lehilahy tany Gadarena. Ary tsy mahagaga ry havana, raha maro be
ny kristianina amin'izao fotoan'izao. Mahalala ny oantsony tompo io hoe natsoko ianao hanafaka hamoaka demony amin'ny anarako izy, teny vakina raha vo hamoaka demony ny mpiandry, teny vakina ny hoe hamoaka demony amin'ny anarako izy. Nahoana? Satria misy asan'ny devoly ene miasa eto amin'izao tontolo izao hoe saingy rehefa tsy mino moa ny olona de tsy mino izy. Fa izao kosa ianao de tsarovy fa Jesosy Tompo hamoaka demony tamin'ilay lehilahy azony demonia ny ampitaniny ranomasina. Ary ianao zay natsoiny Tompo hanatanteraka zany asa zany, mifalia satria nofidiny ianao hanatanteraka zany. Aboka tsy salasala ianao fa manana fahefana avy amin'ny Tompo ianao hanatanteraka ny hoe hamoaka demony amin'ny anarako izy. Matahotra ny ampijaliany Jesosy alohan'ny fotoana reo demoni reo. Matahotra. Raha ny ao matotoko 15 io tantara io dia aza mampijaly ary minananana reo devoly reo, fa amin'ny matotoko 15 ny 7:20 de zao mihitsy ny teniny. Zao mihitsy ny teniny, matotoko 15 7:20. Moa mifanonona akory zay sianao ry zanak'Andriamanitra, tonga ety va ianao hampijaly anay alohan'ny fotoana. Fantany fa misy fotoana tsy maintsy ijaliany mandrakizay. Fantany zany. Ny Apokalipsy 20:10 sy ny Mateo 5:20 de manambara fa misy toerana hijaliana reo demonia ireo mandrakizay. De hoy izy hoe sao ve ianao de tonga hampijaly anay alohan'ny fotoana ve nahatongavanao aty, fantatray anefa zanak'Andriamanitra ianao hoe. Zavatra maritsika eto ry havana de izao amin'ny voasoratra eto amin'ny 7 de hoy izy hoe miantso tamin'ny feo mahery moa mifaninona akory izaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindro, izaho sy ianao. Izaho izy eo ambany nefa izy de zao ny voalaza hoe legiona ozy no anarako satria maro zahay. Ko raha ny teny izy hoe izaho ny dikan'izany lay generaly ny demonia nipetraka tao amin'io lehilahy io zany no niteny tamin'i Jesosy aloha. Legiona zany miaramila be debe ne zany, légion marobe zany, marobe zay no ato izy. Ary zany ry havana, zany no tsy maintsy ahafantarantsika hoe ny demonia ne ka tsy anankiray fa marobe, ary eto de mazava loatra fa mety marobe no mipetraka ao anatin'le anankiray. Mety demonia marobe no mipetraka ao amin'ny olona anankiray. Eto no manapofo zany. Lay sefony, lay lehibe ny loha no nresaka tamin'i Jesosy hoe ampiananiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy. Izy lay lehibe no nilaza amin'io, nefa de nilaza izy hoe izy no anaranao Jesosy de hoe legionao satria maro zahay. Matahotra ny anaran'i Jesosy ny demonia, matahotra ny ampijaliana sahady ny demonia, satria fantany fa natinina tsy tiany indray andro any de ampijaliana misy toerana efa nomanina ho azy, ary ampijaliana andro amanalina mandrakizay izy. Fa ny mampalahelo de ty izay rehetra ao anatin'ny fanjakany de hiaraka aminy any. Izay ny mampalahelo indrindra, ary zay ny mahatonga antsika hitory ny filazantsara hamoaka demonia mba tsy hoentiny hijaly mandrakizay miaraka aminy any reo. Jereo tokoa manko ny matotoko 5:20. Zao ny voalaza ao matotoko 5:20 zao ny voasoratra: ary ireo de hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Ny 9:20 amin'ny toko 5:20, fa ny 9:20 ary de ilazy indray amin'izay eo ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay zay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny, ho an'ny demonia. Efa misy toerana voavoatra any.
ho an'ny demonia. Ary tia natahotra devoly eto ty hoe avy ampijaly anay alohan'ny fotoana saby venao. Mora tsy tonga n'izao ny fotoana fantatray fa misy toerana ampijaliana anay any. Havako, tsy tianay ho any ianao ary aza miaraka amin'ny demoni. Fa raha ianao no miaraka amin'ny demoni dia ho ampijaliana any anie ianao e. Ho ampijaliana any ianao. Tsy tianay ho any ianao ary tsy tiany Jesosy ho any ianao. Fa tiany andova fiainana mandrakizay ianao. Matahotra ny ampijaliany Jesosy alohan'ny fotoanany demonia. Ary noho izany tokony anatona an' Jesosy ianao ka tsy hatahotra ny demonia. Fa ny olona miaraka amin'i Jesosy dia fa nomeny fahefana handresy ny herin'ny demonia. Famarina fahatelo hitantsika eto zao, sarobidy tamin'i Jesosy ilay lehilahy adala mihoatra noho ny kisoro arivo. Tezitra angambontsika anao zany hoe atsirarina mihitsy zany. Zao nefa zava-misy io. Zava-misy io. Ary zany nahatonga ny olona nandroaka an' Jesosy. Ny amin'i Jesosy hafa ny olona ny zavatra misy valeur, zavatra sarobidy amin'i Jesosy hafa noho ny heverin'ny olona. Zavatra hitantsika dia natahotra reto olona reto hoe toripaka ny fanananay raha mbola mijanona eto rangaty avela ho izany defa tsy riavana amin'ny Tompo anefa sarobidy lay lehilahy nampahorin'ny demonia. Sarobidy aminy zany. Ary zany mahatonga ilay raha hoe tadiavo fa sarobidy ny fanahy. Sarobidy tokoa ny fanahy. Na lay lehilahy adala azon'ny demonia aza havako sarobidy tamin'i Jesosy. Ianao sarobidy aminy toerana. Sarobidy aminy ianao. Dia hoena hoe tsy aizany mozavy dia sarobidy amin'i Jesosy eny tompo. Satria tsy azo vidim-bola ny rano tany Kalvari ny soloany vonanao mba tsy ho very ianao fanana fiainana mandrakizay. Sarobidy aminy fanahinao. Ilaza agnambo ianao hoe zany tsy mba inony zany ka tsinitsinina mihitsy ahy. Za zao raha mba mahafantatra manko anao pasteur hoy ianao fa zany dia tsinitsinina mihitsy, tsy hitako izay dikany fiainako. Lay lehilahy adala nipetraka teny amin'ny fasana azy sarobidy tamin'i Jesosy. Dia mihevitra ve ianao fa tsy sarobidy aminy ianao? Mangataka anao adinio ny fahamarinana zany. Fa inona moa no nahatonga azy nidina avy any an-danitra hijaly teto amin'izao tontolo izao? Ny amonjenantsika neno antony mba handova fiainana mandrakizay isika fa tsy hiaraka ampijaliana any farimy rehetra avy solofara miaraka amin'ny demonia. Ary noho izany aza mandroaka an' Jesosy hiala amin'ny fiainanao aza tsiratsiraina sanatriany fitiavany. Fa manantona azy ka manao hoe tiavy ianao Jesosy, tsy mendrika ho tiavina ne aho hoe efa fantany ane zany nefa irahiny ho aty aminao ihany zao teniny zao hoe tiako ianao ka maty ny soloeloko anao teo ambony hazo fijaliana. Fahamarina fahefatra farany, ny olona namindrana fo dia manana didy hijoro vavolombelona. Ny olona namindrana fo dia manana didy hijoro ho vavolombelona. Ho vavolombelona inona? Ny namindrana fo taminy. Anankiray amin'izay nilazain'ny Tompo zany hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko Jerosalema sy Jodea rehetra ny farany tany. Taloha ny tenenan' Jesosy zany nefa dia efa niteny tamin'ity lehilahy ity izy rehefa namindrana fo io lehilahy io ka tonga olonafaka dia hoy Jesosy hoe modia ny tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao dia ny namindrany fo taminao. Dia zao no hitantsika dia nandeha io lehilahy io nitory tany Dekapolisy, zavatra lehibe zay nataon'i Jesosy taminy. Gaga ny olona rehetra. Ry havana, efa mba nisy zavatra nanehoan'Andriamanitra ny famindram-pony taminao mino zany aho.
izany famindram-pony zany mijoroantsika ao vavolombelona mandehana ambarao zany na ino ny olona na tsy ino anjaranao ny manambara hoe jamba teo aloha mahiratra aza mijaly anety lehilahy ty any amin'ny fasana ve no mipetraka mitetitety tena amin'ny vato zany ve no efa natony na mindranafoany efa izy nady izany azy dia naninona nanjary tonga olonafaka ary izany ry havana mahazava-dehibe ny ilazanao amin'ny manodidina anao zay asa lehibe nataon'ny tompo taminao fa ny zavatra mampalahelo zao gaga fotsiny ny olona ny fahagagana mankondra indray dia tsy mitondra ny olona anatinan'i Jesosy ve zany zao ny voalaza eto hoe gaga ny olona tsy voalaza hoe nino an' Jesosy izy fa gaga ny olona ry havana ianao kosa aza gaga fotsiny fa meteza andray ny famindrampon'Andriamanitra rehefa mandre olona mijoro vavolombelona ny amin'ny Jesosy ianao na mindrany tompo fota aminao ny amin'izay namelany ny elokao na amin'nanafahany ianao tamin'ny asan'ny demoly ny amin'ny namonjeny ianao tamin'ny zavatra maro dia afatry ny tompo hoe mandehana ambarao zay asa lehibe nataon'ny tompo taminao dia ny namindrany fota aminao aza menatra io vavolombelon'ny tompontsika hoy Paoly raha nanoratra ho an'ny Timotisy ry havana reo ary ny fahamarina hitantsika androany antombian'ny tompo ny anafaka ny demoniaka tany Gadarena natahotra ny ampijaliana alohan'ny fotoana ny demonia sarobidy amin'i Jesosy nefa ilay lehilahy koa rehefa nanafaka azy izy dia nasainy mijoro vavolombelona zany lehilahy zany enganye handray ny andraikitra sika isika ny amin'izay tandrifintsika amin'ireo tenin'Andriamanitra ireo ary raha sanatria ka mbola ao anatin'ny fanjakan'ny Satana ianao na ny demonia aza mahalala fa misy toerana ampijaliana azy tsy tiana hoany ianao hoe mivoa avy eo amin'izany fahefany Satana zany manatona ny Kristy mba ho tonga olonafaka ianao tonga olon'ny famindram-po ianao handova fiainana mandrakizay fa natongavan'i Jesosy dia nianome antsika ny fiainana mandrakizay iara-mivavaka Andriamanitra ataonay hoana ny tsy fisaotranao ny amin'ny hanomezanao anay zany fahamarinana rehetra zany ho fampaherezana anay amin'izao fanarananao zao misaotranao zay tompo fa mpanafaka ianao ary enganika hino izahay na iza mino dia ahita zany voninahitra ho zany zay rehetra mahatsiaro tena fa mbola voagejany asan'ny demonia tompo ianao ny tondra azy ho afahana ary ianao no hanafaka azy ho voninahitra sy anaranao zany Andriamanitra mpanafaka ianao mpamonjy eo dia hitondra famonjena ho ny firenenay ny fahalalana fa raha ny zanaka ny manafaka anay dia ho afaka tokoa zahay amin'ny anaranao Jesosy malalanay eo no anaovanay izany vavaka